Ampitiavana ndray toko klasy tovovavy tsy diako ny tokantrano amin'izao takarivany alarobia izao. Ampanajana ihany koa no anasananao anaraka hatrafarandreo vaovao izay voangina tamin'ity androany ity. Andeharantsika hiditra avy hatrany amin'ireo andindim vaovao izay voaray. Natomboka androany ary tsy farana raha tsy ny 12 aprily io avy izao ny atrikasapirenena ho an'ny famolavolana ny drafitra entina manatanteraka ny paikadina Todinasa na ny PND. Nanokatra izany atrikasa izany teny amin'ny CCI Vato ary ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra leven'ny gouvernemanta. Ny tanjony atrikasa izay nisokatra androany teny amin'ny CCI Vato raha ny fanamarihana izay noentiny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina dia ny azahoana boky entina miasa anatanterahana ny PND. Betsaka ny tombony azo amin'ny fisian'ny boky izany raha tsy laza afa-tsy ny fanamorana ny fiaraha-miasa miaraka amin'ireo mpamatsy vola. Nosiritan'ny filoham-pirenena fa manantena fiovana amin'ny fitondrana ny vahoaka ary mila fahavononana politika izany. Manantena fiovana amin'ny fitondrana ny vahoaka malagasy. Mila fiovana eo amin'ny fitantanana izany, fitantanana ny raharaham-panjakana. Manantena fiovana eo amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Manantena izany manomboka izao izy ary manantena fa ny ampitsondia tsaratsara koa mihoatrany ny omaly sy ny andimana. Tsy afaka mantian'izany fikisana izany isika rehetra. Miantso ny tsiraray mba anambatra ny hery moa ity farany ho fanatrarana izany tanjona izany. Notsehivy ny praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta kosa ireo tepika lehibe mivoatra ao anatin'ny PND na ny paikadina Todinasa sy ny PMO na ny paritra malagasy zary oabolana. Tarsika nefa ao anatin'ny paika natao Dinasa dia misy aksa 5 efa voalaza ombienimbeny zay ary ao anatin'ny aksa 5 io dia ny voalohany hitantsika amin'izany hoe tany-tanjalana matanjaka ametrahana ny tany tsara-tantana sy ny ady amin'ny kolokolo. Dia hitao koa ny tokony hananantsika toe-karena ary fampandrosoana ny toe-karena sy toe-karena mipetraka amin'ny lamina ary ao amin'ny aksa fahatelo ny ahitana an'ireny fampandrosoana ny olombelona tsirairay izay ataontsika hoe misy ny capital humain ary ao koa ny capital naturel. Zany rehetra zany ao anatin'ny aksa 5. Izay ny atao ao anatin'ny paikady natao Dinasa. Mifandray ihany koa zay rehefa hanao ny paritra malagasy zaroabolana dia misy aksa koa ao anatin'io ao zany mifandray amin'izay hoentina hampandrosoana ny faritra indrindra zay ny antony ny antsoana an'ireo lehibe ny faritra hanomeny zay etaeta misy any amin'ny faritra ahafahana mampandroso mitovy lenta ny faritra rehetra ary ahafahan'ny tsirairay koa mandray ny anjarany ao anatin'izany. Nantsoina koa ireo mpamatsy vola tsy natao ankilabao satria isika dia miara-miasa amin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany sy firenena namana ahafahana manao an'izany drafitrasa zany. Amin'izay dia boky anankiray no iarahany rehetrarehetra miara-miasa ary amaritana ny fampandrosoana tena atao eto Madagasikara. Tsy farana raha tsy amin'ny faha 12 volana aprily moa ity atrikasapirenena ity.